Mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ireo lalàna dia nametraka ny fanajana ny zon'ny vehivavy. Ny hita nefa dia mbola voan'ny tsindry azo lena ary voilikilika hatrany ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina. Misy fiteny malagasy aza moa izay mametraka ny vehivavy ho toy ny fanaka malemy. Hita soritra izany ao amin'ny sehatry ny fananan-tany. Ny lehilahy no mahazo tombony raha mitaha amin'ny vehivavy noho izy ireo andao ny fianakaviany ka anaraka ny vadiny. Araka ny lalàna momba ny lova avy amin'ny vady dia larina fahavalo ny vehivavy amin'ny fandovana. Zaho tsy nandova tany tamin'ny neniko no tamin'ny babako ary tsy nandova koa aho tamin'ny valiko. Zahay antsy manjefana tsy mandova tany ty ampela. Tsy manana tany aho zao. Rehefa mba miady ny zony amin'ny fananan-tany ny vehivavy dia matetika hiara-ny fahasahirana ara-bola. Ny vehivavy manano tena sy irery no tena sahirana ary mijaly ara-bola raha oharina amin'ny lehilahy izay manana mihoatra kokoa. Noho izany ny lehilahy dia afaka mampiasa hatrany ny volany azahoany tany. Ny zava-misy tamiko zany manana ny taratasy ara-dalàna rehetrarehetra nefa dia niady dia resy ihany. Ny tena zany tsy manam-bola dia ny lehilahy afaka hoe manome vola izy na manao sesi-bola izy dia afaka tsy maintsy maharesy foana izy satria ny anao taratasy ny anazy vola. Tsika vehivavy zany dia voan'ny tsindry azo lena foana satria amin'ny resa-bola. Izay mihitsy ny tena zavatra nitranga tamiko. Tsy izany ihany fa matetika ny vehivavy ankoatra ny asany dia mbola misahana ny raharaha sy mikarakara ny zavatra rehetra ao an-tokantranony. Ny fikarakarana tota-taratasy anefa dia ela dia ela ary ilana fivezivezena amin'ny ora izay tokony hiasan'ny vehivavy na ora tokony hikarakarany ny tokantranony. Raha oharina amin'ny lehilahy dia tsy manana tombony mihitsy noho izany ny vehivavy amin'izay lafin'izay. Zay aloha le fivezivezena fikarakarana aloha satria rem-pianakaviana marina mihitsy ny tena ko sahirana na fikarakarana ny eto an-tokantrano na fikarakarana amin'ny fivelomana kely. Matetika dia tsy mahafantatra ireo taratasy rehetra ilaina momba ny fananan-tany ny vehivavy. Ny ankamaroan'ny mpiasa eo anivon'ny birao-mpanjakana mantsy dia lehilahy avokoa ka matetika manao tsinotsinona ireo vehivavy izay mangataka ireo zavatra tsara ho fantatra rehetra ety anivon'ireny birao ireny. Manao tsindry azo lena ny vehivavy ny lehilahy any ka tsy sahy loatra miady ho an'ny zony ny vehivavy eo anatrehan'ny mpiasam-panjakana lehilahy. Ireto farany dia mety ho sahianery ireo vehivavy hanao sesi-bola na fanararotana ara-nofo mihitsy aza raha sendra tsy manam-bola ny vehivavy. Zaho mba nanatany kelikely zay. Io mba nataoko ny aliako ty aiko. Ibako amin'izay raha iny nikarakara aho mba nanao ny nangalako taratasy tany io. Nandeha amin'ny fanjakana any. Ny vola reo aho hoe mila jala raha toy. Efa nanosonosy jala avao hoe mila sososoko jala raha toy zay vao vita taratasy. Ka zaho moa tsy manan-jala ka. Vatako zaho ampela raiky ty avao mamelo tena toy ka ety hananako jala haloako amin'ny taratasy zaho moa. Any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara tsy sahy manohatra ny fanapahan-kevitra ireo lehilahy ny vehivavy. Ny antony dia satria lazaina hatrany fa akovavy maneno ny vehivavy raha mba miteny na maneho ny heviny. Na dia eo ary izany toe-javatra rehetra izany dia misy ireo vehivavy no manana fahasahiana hiady ho an'ny zony. Za na dia vehivavy ara anaovan'ny olona tsindry azo lena dia sa zany niditra n'le birao satria hitantsika moa fa fanaovana an'izany taratasy zany eraky ny birao dia tsy mora zany. Ny tena vehivavy ny olona mandray anao amin'ny birao lehilahy.
fa tsy kivy azy zany a fa nitanterahako hatramin'ny farany dia voaka ara-dalàna moa zany le izy a dia azoko ny karatany a. Isika vehivavy sahia mitaky ny zontsika amin'ny fananan-tany. Transparency internationale eto Madagasikara dia mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fananan-tany mba hahafahan'ny olom-pirenena tsirairay mahazo ny zony indrindra ireo vehivavy.